Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! SAKAFOM-PANAHY. Anio hozarain'ny mpanompo vavin'Andriamanitra Marthe Hervée. Riavana malala amin'ny tompo ho amintsika rehetra ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Mbola misaotra sy mankasitraka anao zahay, raha mbola omenao izao fotoana ankehitriny izao, azonay mandray ny teninao, dia ny teninao izay fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, hainao an'ny mahazo azy sady fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mangetaheta izany tokoa izahay, nefa ianao mahalala fa raha ny sainay fotsiny ihany dia tsy ho takatry ny sainay ny famoahakevitry ny teninao. Milanao zahay Andriamanitra, ampianatra anay. Milanao zay ray o, anoro anay ny sitraponao. Milanao zay fanamasinao, hiasa ao anatinay, anokatra ny sainay ary ampianatra anay ny zavatra rehetra sy ampatsiahanay ny zavatra rehetra. Mitenena aminay araka ny fombanao, ampianaro anay ny sitraponao. Diovy amin'ny ran'ny Jesosy Kristy izahay, mba ho afaka amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay, manakona ny tavanao tsy ho hitanay, ary fenoy ny fananao masina izahay. Ray masonao, ianao mihitsy eneno ampangina ny feo hafa rehetra, izay manelingelina ny fiainonay ny teninao. Mitenena Jehovah Tompo, fa miaino anao izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika ankehitriny riavana malala dia voarakitra tao Matio 4:12, andininy 7:12. Matio 4:12, andininy 7:12. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'i Kaisaria-filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny Zanak'olona? Ataon'ny olona ho iza moa ny Zanak'olona? Mahaliana ny Jesosy Kristy riavana ny ahafantatra zay ambarantsika mikasika azy. Raha mijery nefa isika ny voasoratra ato amin'ny Jaona 5:9, Jaona 5:9, andininy 9, dia hoy ny fivaky ny teny manao hoe, izany no nataony mba izany toetra azy, fa izy mahalala ihany zay efa ataony. Raha ny marina fantatry Jesosy Kristy ny ao anatiny fotsika tsirairay avy ao. Noporofoiny mandrakariva zany tamin'ny niarahany tamin'ireo mpianany, saingy tiany ho fantatra etona dia ny hoe ahoana no fijerintsika. Isika tiany andiny tena hoe inona no ambarantsika mikasika ny valiny zany fanontaniana izany. Ary dia araka izany dia miantso antsika tsirairay avy andinika izy Jesosy Kristy riavana. Ataonao ho iza marina moa
Jesosy Kristy. Ataonao ho iza Jesosy Kristy. Fa misy ry havana manao an Jesosy Kristy tahaka ny antsoin'ny vazaha hoe baguette magique. Zany hoe tsy zavatra hoe ilaina manokana eo fiainana na hoe manana ny maha lehibe azy, fa rehefa misy zavatra tadiavina de ampiasaina le baguette magique mba hahazahoana an'le zavatra. Izany ve ny fandraisanao an Jesosy? Raha izany filanjavatra Jesosy Kristy aminao, filanjavatra fotsiny ihany, ary tsy tia azy mihitsy ianao raha izany. Engany mba tsy toy izany aminao Jesosy Kristy, fa ho hafa kokoa noho izany, ho tomponao sy mpamonjinao. Ny an'ny sasany mpanao ny sitrapony no andraisany an'izany Jesosy Kristy izany. Efa nahare olona nilaza hoe ny nazo ny Andriamanina paikony, anao zay tiany. Mpanompo sampy olona ny tsy tiany amin'Andriamanitra hony dia satria manao ny sitrapony Andriamanitra. Zany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala, raha Andriamanitra paikona zany de tsy Andriamanitra. Tokony hodiniantsika izany. Fa Andriamanitra maha-Andriamanitra azy dia tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ary mahazo manao zay tiany amin'ny azy, satria azy isika. De tokony averatsika anao zay tiany amin'ny azy izy. Ary zay le fanontaniana napetrany taon'i Jeremia 7:20, andiny ny fahenina hoe motsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny ty mpanefi tany mangy ty fa aho. Izany no nambarany, mahazo manao zay tiany Andriamanitra, ary zava-dehibe ny andiny antsika hoe fa iza marina mo Andriamanitra amintsika. Misy olona zany mivavaka ry havana de amin'ny trerotrerona no hitenenany, tsy maintsy toy izao ianao Andriamanitra, tsy maintsy ataonao toy izao tsy maintsy tonga ty ianona noho izao, tsy maintsy toy izao. Andriamanitra marina va Andriamanitra? Tompontsika marina va izy? Sa sanatria mpanompontsika? Tsy mety ry havana ny fomba fandraisan'ny sasany an'Andriamanitra. Na de tiantsika azy Andriamanitra de tsy tokony ho zimbazimbaitsika na ho ataontsika fibaikobaiko. Ny an'ny sasany zany ane ny alikany aza mbola hajainy kokoa no Andriamanitra, nefa de milaza izy fa mpanompon'Andriamanitra. Eversidiny io zany, miantso anao Andriamanitra, andinika ataonao ho iza marina mo Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao, iza Jesosy eo aminao. Tandremo mba tsy anao tsinitsinina ny Jesosy Kristy isika, fa io Jesosy Kristy io dia mampahafantatra antsika kosa ny amin'ny. Ao amin'ny Jaona 3:13, Jaona 3:13, andininy
7:20 dia hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha mbola tsy tonga izany, mba hinonareo rehetra rehefa tonga fa izaho no izy. Izaho no izy, hoy Jesosy Kristy. Eny, hitantsika ao amin'ny Jaonina 5:20, andininy 5 ny fanamafisany, andininy 9 ny fanamafisany izany. Vakitsika ny andininy 5 sy 9. Ary ireo namaly azy hoe Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, zany izy. Ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe zany izy, dia niaotra ireo ka lavo tamin'ny tany, satria io Jesosy Kristy, izy io ilay nilaza tamin'ny Mosesy. Ato amin'ny Exodosy 3 andininy 4:20, hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izaho izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ary hoy koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa nanirakahy ho aty aminareo. Izany Jesosy Kristy io ry havana. Ary hitantsika ato amin'ny Genesis 1 andininy 9:20, izao teny izao manao hoe, Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika. Hitantsika amin'izany fa Andriamanitra ray zanaka fanamasina, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ilay namorona antsika, ilay nanao antsika, ary ampahafantarany Jesosy Kristy antsika izany. Fa na dia nanaiky hidina tety ambonin'ny tany azy izy, ka tonga nofo nanaiky olona, dia ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay tokoa izy. Ary voasoratra ato amin'ny Romanina 2:20, fa izy no niaviny zao zavatra rehetra izao, izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Raha izany ary Jesosy Kristy ry havana, oka hanaja azy isika, oka hanome voninahitra azy isika. Raha raya aiza ary zay ajako Andriamanitra, raha tompo aiza zay tahotra. Malaki 1 andininy 5, oka atahotra anazy isika, hanome azy ny voninahitra tokony ho azy, fa tsy hoe satria tia antsika izy dia azotsika atao tsinitsinina, azotsika tserotseromina, azotsika baikona, aoka anaja azy isika. Zao koa no voasoratra ato amin'ny Jaonina 10, andininy 7. Jaonina 10 andininy 7, hoy Jesosy, izaho ny vavahady, raha izany ho idiran'ny olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Jesosy Kristy ny vavahady, idirana ny fanjakany lanitra, ary izay mandray azy, izay mampandroso azy ao anatin'ny fony, izay manaiky azy tompo sy mpamonjy, izany no hiditry ny fanjakany lanitra araka izany. Ry havana malala, tsy misy lalana hafa idirana amin'ny fanjakany lanitra. Jesosy Kristy irery ihany no vavahady, ary izay no ampahafantarany Jesosy Kristy amintsika eto. Tsy hoe zay rehetra fivavahana dia mety avokoa, mampiditra ny an-danitra avokoa, fa i Jesosy Kristy irery ihany
no vavahady. Jesosy Kristy irery ihany no vavahady. Ny fanontaniana mipetraka ary, efa nandray an' Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao tokoa ve ianao? Efa nanaiky azy ve ianao? Raha tsy izay mantsy dia mbola tsy lisitry ny vahoaka ny fanjakany lanitra ianao. Miantso anao Jesosy Kristy, zany vavahady izy. Aza mierikerika any akafy ianao, fa tsy misy famonjena ny amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ty ambany masoandro azontsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Arak'izay hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4 andininy 12. Izany vavahady. Aza mitady karazam-pivavahana hafa ianao, fa Jesosy Kristy ny vavahady, ary izay tsy manaiky ny anarany, izay tsy manaiky hiditra eo amin'izany vavahady izany, dia any ivelany, araka ny voasoratra ato amin'ny Apokalipsy toko 2 andininy 4:12 manao hoe: sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna, fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Hoy koa Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 4:10 andininy 9: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izaho no lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Ao am' Jesosy Kristy ny lalam-pandresena, lalam-pitahiana, lalam-pahasoavana, lalam-piadanana. Ao am' Jesosy Kristy irery ihany no misy izany. Ary izay ny fahavoazana eo amin'ny reo maro amin'izao ankehitriny izao mitady lalana hafa ivelan'i Jesosy Kristy izy, kanefa Jesosy Kristy irery ihany no lala tokana ahazontsika famonjena. Jesosy Kristy irery ihany no lala tokana mamany olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika, mamany olana rehetra eto amin'ny firenentsika. Lala tokana mama izay rehetra mangeja antsika ihany koa. Koa amin'izany raisoriavana ilay lala tokana, oka anaraka azy isika, oka tsy hanao didoy isika ka hieritreritra hoe mahavonjy tena, fa Jesosy Kristy irery ihany no lalana, lalam-pamonjena ho antsika. Ao aminy irery ihany no misy ny fahamarinana, tsy hoe mahay miara-miaina aman'olona ka de lazaina fa marina daholo ty atoko-pivavahana rehetra ty, aza mifampiteniteny. Tsy izany ry havana malala, fa ny tsara ho fantatsika Jesosy Kristy irery ihany no fahamarinana, ary ao aminy ihany no misy ny fiainana. Ivelan'i Jesosy Kristy tsy misy fiainana. Ary izany no tokony hitandreman'ireo tanora, reo olona izay mbola anambady, hanorina ny fiainany. Raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy tsy misy fiainana, zava-poana, fitaka ihany. Izany no natonga ny tompony teny hoe: aza mety asiana zioka tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, araka ny voasoratra ao amin'ny Korinthiana faharoa toko 4:12, Korinthiana faharoa toko 4 andininy 4:12, Korinthiana faharoa toko 4 andininy 4:12. Miantso antsika ny tompo mba ahafantatra fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ry havana malala, hitantsika ihany koa ato amin'ny Jaona toko 10 andininy 12 ny fanambarana anankiray izay nataon'i Jesosy. Izy, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny aingy
amonjy ny ondriny. Ry havana malala, tsy mamelantsika ho irery eto amin'ity tany ity izao Jesosy Kristy izao. Mpiandro tsara izy, mihevitra antsika izy, ary tsy misy avelany ampahory antsika, fa mananatra mpanjaka izy noho ny amintsika hoe aza manendry ny voaosotro, aza manisy ratsy ireo mpaminaniko, araka ny voasoratra ao amin'ny tantara voalohany toko 9 ny andininy 120. Tantara voalohany toko 9 ny andininy 120 sy 20. Tsy nisy navelany ampahory azy, ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manendry ireo voaosotro, ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Ry havana malala, izany tsy tokony hakivy antsika, tokony hapitraka antsika mandrakariva. Eo mandrakariva Jesosy Kristy, ary efa niteny tamintsika fa tsy handao na hafoy antsika, arak'izay nambarany ao amin'ny Hervée 3:15. Koa amin'izany aza manana inona na inona, eo ny tompontsika, miay antsika, mikarakara antsika, manolo-tsaina sy mampianatra antsika ny lalaka alehantsika, arak'izay nambarany ao amin'ny Salamy 2:30. Izany Jesosy Kristy izany koa de efa nanambara amintsika araka ny voasoratra Ataon'ny Jaona toko 13 andininy 13:4 manao hoe ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Ambarany Jesosy eto, izao izy tompo sy mpampianatra. Tompo sy mpampianatra Jesosy. Amin'ny mahatompo azy averiko aminao indray, tokony anaja azy isika ary atahotra azy tokoa. Averiko indray izay nilazainy ao Malaki toko 1:5. Raha ray aho izy, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra. Raha tompo izy dia aoka hoe ketsika ny anatanteraka ny sitrapony, satria izy ny tompo, ny baikony no tokony ho arahantsika. Koa aoka ianao azoto andray ny baikon'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiainona ny teniny isan'andro, tsy angidihidy sofina, fa andray tokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Izany no iantson'Andriamanitra atsika ry havana malala. Tompo izy, aoka hanompo azy marina isika, hanao ny sitrapony. Araka ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:20 andininy 4 hoe aoka ny sitrapon'ny tompo no atao. Sady fantatsika voarakitra ao amin'ny Romanina 12 fa ny sitrapony de tsara sady akasitrahana no marina. Mpampianatra ihany koa izy, araka ny nambarany teo. Mety zary ianao ho ampianariny, handray ny fampianarany mandrakariva. Raha mpianatra Jesosy marina isika, de hiaino azy handray ny fampianarany. Hoy ny teniny ato amin'ny Jaona toko 9 andininy 1:30 manao hoe raha maharitra miteniko ianareo de ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andefo. Ry havana, okaritsika haritra amin'ny tenin'i Kristy. Azoto mamaky izany tenin'i Kristy izany, ao ny fampianarany antsika, iaina izany tenin'i Kristy izany.
aoka ho ekentsika ho fiainana isan'andro ny afatra izay napetraky ny tompo ato amin'ny Kolosianina 3 andininy 9 hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, fampampianatra izy. Ry havana malala, hitantsika ihany koa ato amin'ny Jaonina 5:2 Jaonina 5:2 izaho no tena voaloboka hoy Jesosy. Ao aminy tena misy ny fanovozan-kery raha reraka ny fanahinao midira ao amin'ny fitsarany. Makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretanao izy, fa izano hanome anareo fitsarana. Matio 1:20 andininy 9. Satria ao am' Jesosy Kristy lay voaloboka ny hery. Zay kely hery izy de omeny hery be. Isaia 40 andininy 7. Mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery de omeny hery be. Mahasoa ary havana manatona ny Jesosy Kristy, manovo hery eo aminy, indrindra amin'izao vanim-potoana izay mahabe ny zava-mahareraka, mahakivy sy mahatrotraka izao. Meteza tsy hisaraka amin'ny Jesosy Kristy, fa raha misaraka amiko ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaonina 5:5 sampany zany voaloboka izany isika, ka raha misaraka aminy dia maty. Koa meteza hifikitra amin'ny Jesosy, aza ataonao ambany zavatra ny fanovozan-kery amin'ny firaisana aminy, amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny vavaka. Hoy ny teniny eo ny Joba 2:2 hoe mifakazara amin'ny tsy toy ianao de hiadana, izany no atongavany soa aminao. Hoy koa ny teniny ato amin'ny Jaonina 2:5 hoy Jesosy, izany fananganana maty sy fiainana. Ry havana, araka izany afaka manangana izay maty eo amin'ny fiainantsika Jesosy, izay rava eo amin'ny fiainantsika. Hainy ny mampisy aina indray amin'izay efa maty. Ary zany mahatonga ny tompony teny ato amin'ny Jeremia 1:3 andininy 4 manao hoe mbola hanorina anao indray aho ka de iorina ianao, ary mbola iravaka mitondra ny apogatapaka ao ianao, ka ivoaka amin'ny diany mifaly. Afaka manangana ny rava Jesosy Kristy, afaka manangana ny maty Jesosy Kristy. Metika maty ara-panahy isika raha mbola tsy ao amintsika Jesosy Kristy, maty ara-panahy isika. Meteza ndray an' Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao, de ho velona ianao. Misy amintsika tena mahatsiaro hoe maty le fiainam-panahiko fahiny, taloha nahavitan'izao sy zao. Manatona an' Jesosy Kristy ry havana, fa izy no fananganana ny maty, manangana ny rava, manangana ny maty, ary ilay fiainana be dia be. Hiasa ao anatintsika ny fanamasina, ka voaraitsika izavatra 7 ny tenenin'i Jesosy androany. Zano izy ho izy, zay ny voalohany. Izany vavahady izy, zay ny faharoa. Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana izy, zay ny fahatelo. Izany mpiandry tsara izy, zay ny fahaefatra. Izany tompo sy mpampianatra izy,
Zay ny fahadimy, izany tena voaloboka ho izy. Zay ny fahenina, izaho no fananganana ny maty sy fiainana ho izy. Izaho ny fahafito. Aitsio ary raha misy fijery diso ny eritreretanao an' Jesosy Kristy, fa ekeo ny andray azy ho toy izany. Ivavaka isika. Amaka lalina sorona mafy ao anatin'ny fonayany ry tompo tsara indrindra. Izany teninao izany. Ka tonga anay ho tafaray tanteraka amin'i Jesosy Kristy. Raha eo ho zary fiainanay an'izay rehetra nambara teo. Ary tena hiasa ao amin'ny fiainanay ianao. Anitsy ny tsy mety rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Renareo teo sakafom-panahy. Androany nentin'ny mpanompo favin'Andriamanitra Marthe Hervée.